Dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny resaka izay voaboasantsika androany zany a dia ny momba ny hoe maro ny mametraka an'izay fanontaniana izay hoe nahoana no vitsy ny maty ao Madagasikara raha oharina aty amin'ny Occident izany toy ny États-Unis izay maro dia maro tokoa isan'ny maty toy ny Eropa ary nahoana i Madagasikara zany a no vitsy izany a tsy misy izany a ny maty ary vitsy ny voalaza fa voan'ny coronavirus. Eo zany a no hitondrantsika ny dinidinika. Voalohany indrindra aloha zany a dia mifampiarahaba isika malagasy rehetra zany hatramin'izao aloha no izay vokatra izay satria eo ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fametrahana ny fepetra rehetra ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny famoahan'ny filohan'ny repoblika ny tambavy CVO. Raha mahafantatra izany zavatra rehetra izany ao Madagasikara dia mbola mamerina ihany izany ny fankasitrahana hatreto. Sainga aoka zany isika malagasy tsy andriandry manana aretina na koa hoe dia efa mandry voany vato amin'izay karazam-baovao rehetra mipetrak'izay fa misy ny fitenenan'ny razantsika hoe raha malina tsy mifehy azo tokana. Misy ihany koa ny fitenenan'ny frantsay hoe le calme qui précède l'orage, il faut se méfier. Ka eo indrindra matsy izany no mampitandrina izany amintsika malagasy. Aoka tsy atoritory amin'ny vokatra izay hita amin'izao fotoana izao. Aoka tsy hamela ny fepetra rehetra izay asaina raisina toy ny fanaovana ny masque na ny kasibosy izany, ny fanasana tanana, ny fepetra amin'ny elanelana 2 metatra, ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana ny fanatanjahantena, ny tsy fifandraisan-tanana na ny fifandroana. Aoka zany isika hanaja foana an'izay fepetra izay fa tsy ho variana fotsiny ny amin'ny hoe efa misy izany ny tambavy mahasitrana ka dia tsy misy intsony izany aretin'izany zany dia efa misy fanafany. Tandremo fa eo no marendrika zany amin'ny zanak'olombelona. No resahako teto ny fomba fijeriko zany ny momba ny tambavy CVO ka mbola atitra teriko eto foana zany ny fomba fijeriko satria misy zany ireo karazana fanatika izay tena nampiseho endrika izay karazana endrika teny izay miendrika fandrahonana. Taty amiko dia izany madame Arso Pakerety izany fantatro fa kanto vorondolo io kanto io fa manan-javatra betsaka olazaina zany io olona io ary tsy adala ny fomba filazany
fa mahitsy ny mesazy alefany. Ka izaho tsy de mba fombako zany a ny mamaly resaka eto amin'ny YouTube. Fa matoa zany a mamaly resaka any olo io aho dia noho ny fitsinjovako zany a ny fiainan'ny vahoaka malagasy, ny olo-tsotra, ny vahoaka tsy mandady arina izay mila fanampiana ny amin'ny resaka information momba n'ity coronavirus ity. Tadidio fa arety mandoza izay tsy misangy izy io, mbola averiko foana izay zavatra rehetrarehetra izay ary mbola tsy fantatra hoe atraiza ary rahoviana ny lazonady atao miaraka amin'io karazana aretin'io. Ka mbola manomboka tsika zao, mbola manomboka fa aza mbola mampandihy soroka na manatranga vagy na mampiseho zany ny akamaroantsika malagasy izay ataontsika hoe zany ao anatin'ny atao fanatika. Tadidio fa ain'olombelona no resahana eto ary ain'olombelona no tandrovana amin'izany atao hoe coronavirus izany. Ka izay indrindra no iresahako eto. Tsy misy parti politika mandrisika ahy, tsy misy olona ambadikako, fa dia entin'ny fo feno fitiavana ny malagasy, ny fanampiana ny malagasy, fanomezana information neutre amin'ny malagasy. Izay no ataoko eto. Fa tsy misy endrikendrika mihitsy hoe fitadiavana tombotsoa manokana na fitadiavana pouvoir na sy ny sisa tsy atompoko. Ka ny antony andraisako zany ny tenin'ny Ramatoa Arsopakerety izay miteny zavatra maromaro tamiko zany izy teto amin'ity YouTube ty rehefa naneho ny hevitra aho zany a momba ny CVO. Dia niteny zany izy. Ka io moa zany aloha efa mahazatra anay eto amin'ny YouTube zany a ny hoe karazana commentaire izay ataon'ny olona, tsy voatery ho zavatra mahafinaritra anao no omen'ny olona sy ny hoe reaction'ny olona, efa mahazatra zany. Fa saingy kosa hoe fiarovako fotsiny zany ny ain'ny vahoaka malagasy. Sao matsy hoe misy maromaro zany ny toan'ny Ramatoa Arsopakerety na misy maromaro ny olona izay influencen'ny Ramatoa Arsopakerety. Ka dia mampitandrina aho fa tsy misangy ity aretina coronavirus ity. Betsaka zany ny karazan-javatra izay niteneniny ahy teto dia ny hoe aza betsikera, firy ny Europeanina maty ary firy ny gasy maty amin'izao fotoana izao. Ka inona ny mahatonga anao ho betsikera? Valiko zany izay resak'izay. Voalohany indrindra aloha zany dia tsy mitsikeran'izaniza mihitsy aho rehefa nilaza ny hevitro zany momba ny CVO na ny tambavy izay natolotry ny présidentsika. Au contraire, fierté ho an'ny malagasy io zavatra io. Saingy averiko eto foana izany fa nanazava aho ny momba ny resaka ara-tsiantifika, ny position'ny dokotera malagasy izay nilaza ny heviny, ny position'ny OMS izay nilaza ny heviny, ny lalàna izay manakery ny amin'ny hoe tsy azo terena ny olona anaovana fanandramana na asaina misotro zavatra iray rehefa tsy amin'ny sitrapony. Zavatra tsy hitako hoe aiza zany no okianina zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Nanazava koa zany ny hoe position'ny OMS amin'ny resaka phytothérapie. Satria ao anatin'ny domaine izay kirakiraiko izany zavatra rehetrarehetra izany ary
nanazava fotsiny aho ny amin'ny hoe mahadokotera sy ny amin'ny hoe fikirakirako ny phytothérapie izay nanaovako fianarana ihany koa ka misy ihany koa zany a ny miteny hoe mbola io ramatoa Arisopakerety io zany a ny hoe misy manampahaizana atỳ tanidrasana fa mbola manampahaizana noho ianao noho io zavatra io ka azavaiko tsara moa zany a ny positionko eto zany dia ny hoe tsy resaka firereana amina resaka fahaizana na hoe manampahaizana tena marina mihitsy a ny teninao ramatoa Arisopakerety fa tsy zaho no manampahaizana indrindra ao Madagasikara ekeko tsara mihitsy a izay zavatra zay kanefa kosa mba mahazo miteny izay fomba fijeriko angamba ny tenako amin'izay zavatra ary hoe zavatra mety aso ny vahoaka. Misy ihany koa ny olona izay manana ny plasiny ao amin'ny gouvernemanta olona manampahaizana izay milaza fa misy olona izay milaza fa manakina an'io tambavin'ny président io izay milaza fa nanao karazana recherche tsy fantatro any amin'ny any fa iza moa ianao mahafantatra ny tenany ny olona izay miteny an'izay marina fa ny tenako a tsy malama vava fa vitsy dia vitsy ny zavatra teneniko no diso izay kosa aloha zany a dia zavatra izay hoe hitan'ny fiarahamonina hitan'ny olona izay manodidina ahy izay fomba fijery izay ny zavatra fantatro mety ason'ny vahoaka no teneniko fa tsy zaho no manampahaizana indrindra ao Madagasikara tompoko aoka zava tsara izay zavatra rehetra izay momba ny tambavy iverenako ihany zany ny tambavin'ny président de la république atsika satria dia nolazainy ramatoa Arisopakerety koa fa izaho dia mialona ny président de la république ary dia nanaratsy ny tambavy eo zany matsy a no mila azavaitsika tsara zany satria mila mazava ny resaka fa manjary ny resaka tsy azo izy ny fitenenantsika malagasy a mampiazoazo voalohany indrindra aloha zany a dia tsy misy tokony alonako ny président de la république mihitsy amin'ny tambavy ny tompoko satria izany resaka mandrava sarotra sy resaka ravitsara izany ake dia zavatra efa niresahako teto aloha lavitra mihitsy ny nitrangan'ny coronavirus ny momba ny huile essentielle mandrava sarotra sy ny propriétény sy ny vertu thérapeutikany dia efa nazavaiko teto zany zavatra rehetra izany a efa fotoana ela be mihitsy a tamin'ny 15 août 2017 no nanaovako an'izay karazana émission momba ny mandrava sarotra zay a teto amin'ny émission zany forêt santé ary alohan'ny nahatongavan'ny coronavirus tao Madagasikara dia efa nanazava aho ny ravitsara efa nanazava aho ny momba ny mandrava sarotra nefa nanazava aho momba ny katrafay ny resaka momba ny biskisy ny resaka momba ny reo sakafo ara-pahasalamana izay mety hitondra ny atanjahan'ny anticorps sy ny hery fiarovana ao amintsika olombelona izany hoe efa mba namolavola ihany zany ny malagasy ny hoe
andeha amin'izany atao hoe fanamafisana ny hery fiarovana ho amin'izany ny tenako zany. Talohany nanoloran'ny président de la république ny tambavy CVO ka tsy hitako mihitsy aiza zany ny placen'ilay hoe fialonana ny président de la république atsika, satria matsy aleo azavaina tsara zany ny zavatra ohatran'izay, satria ilay karazana réflexion mandeha sy alefa any amin'ny karazan'olona any amin'ny population zany mety manimba safatra be dia be, satria raha miteny hoe tsy tokony ho terena zany ny vahoaka ny sotro azy io, fa izay te hisotro zany dia afaka misotro, ary tokony atao ny hoe fanazavana sy ny fandreseni-dahatra ny olona zany mba hisotro. Izay no niteneniko teto. Ka nanjary nivadika zavatra hafa moa zany ilay izy, izany hoe ohatrany hoe tadiavina zany afototra ty amiko zany ny karazana bouc émissaire amin'ny hoe mety misy angamba zany ny kajikajy ara commercialy angamba zany tokony natao tambadiky n'io zavatra io, kanefa zany dia ohatrany hoe alefa ty amiko zany ny rihatra rehetra zany amin'ny tsy nahatotosana an'izay, dia mbola averiko eto ihany fa teo amin'ny fanazavana ny momba n'io lalàna sy ny resaka hoe inona ny hevitry ny dokotera sy ny OMS, kanefa ny teny tamin'ny teniko farany hoe raha ohatra ka sokajiana ao anatin'ny kategorian'ny hoe tambavy, zay ny teniko farany, dia ny sinoany mampiasa n'io tambavy io na aty amin'ny Amerique du Nord varotiny fotsiny eran'io zavatra io tsy misy approbation OMS, tsy misy approbation ny Santé Canada, fa hoe fantatry ny olona zany atao hoe remède traditionnel chinoise zany de mividy ny olona. Teo zany namaranako ny resako zany hoe ny tiako lazaina zany de ny hoe raha ohatra ataotsika titre na remède traditionnel izy zany titre na tambavy dia tsy mila mandalo an'izany hoe approbation ny OMS sy ny resaka hoe approbation ny Occident zany amin'izay zavatra zay. Izay no tena tiako ambara zany, fa sainga nanazava fotsiny aho ny aspect scientifique sy ny hoe inona ny zavatra misy ny lalàna misy, ka iverenako moa zany ilay hoe fitenenana hoe fa izy ianao, fa gongay ianao no manam-pahaizana indrindra eto Madagasikara. Eo zany dia lay avy amin'ilay hoe angamba ny tena tian'ilay olona ho tenenina de ny hoe tsy tokony izaho zany tsy tokony, ka amin'izay fotoana zay aloha zany de droit-n'ilay olona zany aloha ny milaza fa hoe ianao zany tsy tokony ianao zany milaza an'izay. Eto amin'ny YouTube tompoko dia malalaka ny fitenenana ho an'ny olona rehetra izay te hiteny eto, fa ny tsy azo atao eto fotsiny dia ny manaratsy olona, ny manompa olona, ny manao tsinotsinona olona, zay fotsiny tsy azo atao eto, fa ny fanehoan-kevitra tompoko dia mahazo miteny daholy ny olona rehetra eto amin'ny YouTube. Ka tsetsatsetsatsyaritra ny ahy amin'izany zavatra rehetra izany, fa mitodika amintsika olon-tsotra. Ny teniko foana dia ny hoe ny tenanao no jereo, ny tenanao no jereo inona ny fitandrovana izay tokony ataonao amin'ny tenanao, satria mandeha tsirairay matsy zany io zavatra io, arakaraky ny toe-batan'ny tsirairay koa zany.
izany hoe raha ohatra ka ianao izay te hisotry ny tambavy CVO dia tsy misy manakatsakana anao amin'izany mihitsy tompoko tsy raha matoa zany foray mihitsy no anakatsakana anao amin'izay fa tadidio fotsiny a hoe adidiko ny miteny zavatra ohatran'izao zany amin'ny mahadokotera satria izay mantsy zany a no tsy tatin'ny olona sasany zany zay zavatra zay tsy fireharehana tompoko efa nolazaiko teto ny hoe tsy ny diplôma hatrany ambony tafitrano ane no tena hoe maha ny olona iray fa ny fomba fahaizany mitondra ny fiainana ny fomba fahaizany mamakivaky ny fiainana ny fahaizany miaramonina efa niteneniko teto zany ka raha miresaka ny diplôma koa dia ampanetrentrena tompoko ary entiko ilazana fotsiny ny hoe rehefa miteny an'ity zavatra iray ty aho dia zavatra fantatro ny zavatra lazaiko zay ny fipetrany ka ny ampatsiahivoko fotsiny zany amintsika malagasy olo-tsotra dia ny hoe tandremo fa ny tambavy anie na dia atao ara hoe zava-maniry plante médicinale na eritreretin'ny sarambabem-bahoaka zany izy io fa tsy misy dose toxicité tsy misy effet secondaire tsy mariny zany tompoko misy effet secondaire daholy a ny zavatra rehetra izay hampidiritsika ny vavantsika tadidio tsara zay zavatra zay saiky ny effet secondaire miakina amin'ny tsirairay fa na ny rano sotroina ke rehefa olona manao rétention d'eau ohatra amin'ny maladie cardiovasculaire de tsy azo sesefana rano na rano madio io zany a fa manjary vo maiky izy mibotsina ary mety amono azy mihitsy a ny hoe raha ohatra izy efa olona manao rétention d'eau no mbola sesefana rano tsara fantatsika zay zavatra rehetrarehetra zay nefa tsy midika hoe misy effet secondaire ny fisotroana rano amin'ny olona rehetrarehetra fa amin'izay sokajin'olona zay izay manao edème ny tambavy tompoko dia misy ihany izany ny heriny ao amin'ny toxicité fa saingy tsy mitovy kosa zany izy amin'ny produit pharmaceutique ka maivamaivana kokoa zany a ny toxicité amin'ny tambavy raha oharina zany amin'ny produit pharmaceutique kanefa tsy midika fa tsy misy ary arakaraky ny tsirairay koa io raha ohatra zao hoe tambavy izay planty ohatra mampiakatra tension ilay planty hohanina zany dia tsy tokony zany a hoe ilay olona izay efa miakatra tension zany a mbola hisotro azy koa satria mety anome zavatra hafa ho an'ilay olona zany zavatra zany raha ohatra ka hoe tambavy mampidina tension nefa olona efa mandray antihypertenseur ohatra dia mety hiteraka zava-doza aminy zay satria mety apidina be ny tension an'izany raha ohatra ka olona mandray antidiabetique izany hoe olona efa mandray karazana insuline na le comprimé amin'ny diabète type 2 ireny kanefa ilay tambavy ohatra misy zavatra mampiena ny siramamy dia mety anao hypoglycémie ilay olona ka tsy fireharehana no anazavako zavatra ohatran'izany eto fa information izay omeko ny sarambabem-bahoaka satria hitako fa tsy ampy zany a
io karazana information io zany ao Madagasikara ka izay no antony andraisako andraikitra zany. Izay nanam-penam-bava ay teto zany avy amin-dramatoa ary soa-pakerety hoe ny tsy milanao zahay amin'ny fanazavana rehetra izay ataonao fefa misy olona mahaino ianao aty. Zay no naverimberin-dramatoa ary soa-pakerety. Fomba fijeriny zay tsy mampanininahy, fomba fijeriny ny zava-misy fa saingy ny vahoaka ny olon-tsotra zany no mampalahelo ahy raha ohatra ka nahazo fanam-penam-bava ohatran'izay aho de anakombona ny vavako izay zavatra information mety hanampy olona maro, mety hanavitrahina olona maro ao Madagasikara ka tsy mampanininahy izany izay lazain-dramatoa ary soa-pakerety rehetra mombay fa tsy maintsy miteny aho ho an'ny vahoaka ary indrindrandrindra ny fianakaviako izay mbola maro any Madagasikara izay mangetaeta ny torohevitra izay omeko eto. Ary dia ity zany no afatra izay omeko ny président de la république atsika. Tandremo Andriamatoa président ny olona manodidina anao, tandremo fa ireo no mety animbanao amin'ilay fitiavana be loatra ngambany anao, ilay fanatisma be loatra ngamba, dia manao zavatra miteny zavatra diso tafahoatra noho ny resaka tsy fantatro, alako bika tsy tiako tarehy angambany, tsy manery olona ijery ahy ary tsy manery olona ho tia ahy koa satria io koa samy manana ny gony angamba amin'ny fiainana. Mety hoe tsy amin'ny gony olona anankiray angamba ny tenako na ny fomba fiteniko kanefa adininy Ndramatoa ary soa-pakerety fa amin'ny topany ity resaky ty ka afaka tsy mijery izy raha ohatra ka manahira anazy ny mijery ahy satria attaque personnelle be de be no nataony tao ary dia nilaza koa izy fa hoe be resaka fotsiny tsisy ilana ny torohevitrao eto fa tongafa ty Madagasikara raha ohatra ka tianao soa olona ary be hevitra kanefa tsisy atoraka izany daholo izany no zavatra nolazainy dia somary magagagaga ihany satria talohany nahitana ny CVO na ny loran'ny présidentsika ny CVO dia efa ela no nanome karazana torohevitra ny olona amin'ny hoe inona atao ahoana izany hoe mirenforcer ny immunité izany na ny hoe mampatanjaka manome ny hery fiarovana amin'ny alalan'ny sakafo ara-pahasalamana. Nisy forme be de be na sakafo ara-pahasalamana natoroko teto, ny momba ny huile essentielle sy ny tambavy izay natoroko teto efa taloha ela be ny nanolorana ny CVO ka mba somary magagagaga hoe tsy manakatoraka ozy izy Ramatoa ary soa-pakerety satria aminy zany dia ny fiarovana voalohany indrindra dia ny tambavy. Tandremo tompoko, tandremo isika vahoaka malagasy sao dia voafitaka fa hoe efa hita ny fanafodin'ny coronavirus ka dia tsy hitandrina tsony ny fepetra rehetra na ny sakafo na ny fanaovana ny kasibosy
sy ny fepetra rehetra manaraka n'izay zavatra rehetrarehetra izay fa hoe efa nahita ny tambavy izay mahasitrana tandremo ny terme mahasitrana tompoko tandremo fa mbola tsy misy ny mahasitrana hatramin'izao fa ekeko ny hoe resaka ravikazo sy ny resaka tambavy manampy amin'ny anticorps ny renforcement ny anticorps eo amin'ny fitandrovana ary eo amin'ny hoe resaka fitsaboana dia mirenforcer ny olona zay hoe reraka avy nataken'io coronavirus io fa raha ohatra izy ka mila oxygène dia mbola ny oxygène nampidirina ho aminy raha ohatra ka nisy ny surinfection bactérienne nanaraka an'io virus io izay nila antibiotika raha ohatra ka nisy ny areti-tratra izay nilana respirateur dia ilay tambavy izay mbola miankina ihany koa amin'ny hoe ahoana ny fahasalaman'ny ray an'ilay olona ahoana ny fahasalaman'ny aty ilay olona io zany a fanampiny izay entina amelombelomana ny ainy izay zany a no azoko lazaina momba ny tambavy CVO fa aokisika hanana ny atao hoe fanetretena amin'ny zavatra rehetrarehetra avelao ny dokotera ao an-tanàna izay mahalala amin'ny atsipiriany a ny momba ny fahasalamantsika olombelona mba omeo sehatra izy ilaza bebe kokoa zany ny zavatra ainy sy ny zavatra tokony ampitandremany ny vahoaka malagasy amin'io zavatra io fa tsy ianao izay hoe mpanao politika miaro ny tombontsoanao sy miaro ny toeranao no andeha isolo vava ny dokotera izay malala bebe kokoa ngamba any momba an'io sehatra io izay lefa niteneniko teto hoe mila mifanome voninahitra tsika malagasy ka dia noteneny Ramatoa Arsopakerety fa problemanao ny zavatra lazainao eto fa tsy problemanay izay malagasy dia tsy mahantra araky ny teninao zany hoe efa efatra amin'ny farany iza moa zany ho sisy Ramatoa Arsopakerety no tsy nisy maty indrindra